miarabanareo indray rakizy, mahafinaritra ery ny mahita anareo e, efa voninao daholo, hiaraka eto indray izany tsika ao anatin'ny fotoana fohy. Manana lohahevitra vaovao indray isika rakizy izay ho ataontsika ao anatin'ny fotoana maromaro mifanesy. Lohahevitra mahakasika an' Jesosy. Jesosy ilay mpampianatra lehibe, izay indray no resahantsika mifanesy eo. Fanontaniana petrako aminareo sady rakizy, efa mianatra daholo ve nareo? Hay! Misy mbola tsy mianatra? Mbola kely loatra? Hay! Fa ny lehibehibe efa mianatra tsara? Hay! Dia izao ary. Mahafinaritra ve ny mianatra? Tena tianareo mihitsy! Tsara be mihitsy izany. Hita aloha ny tena mahafinaritra anareo any e. Zany! Mihira ve? Hay! Manao tsenjery? Manao lesona? Hay! Tena tsara izany. Ary izao indray ary e. Mahafinaritra anareo ve ny mpampianatra? Tsara fanahy be! Mahay mampianatra be! Zany! Ary mahafinaritra be daholo nareo tena tia mianatra daholo. Ary tena mahafinaritra koa ny mpampianatra e. Tianareo ve ny mpampianatra raha tena mahay mampita zavatra mahafinaritra aminareo? Manao tantara koa. Tianareo zany. Tianareo mihitsy ny mpampianatra rehefa manao tantara. Tena zany mihitsy. Hay tsara ny lesona rehefa misy tantara e. Ie, dia izany koa nge ny ataontsika e. Rehefa misy lesona iarahantsika, mamantatra sy iarahantsika mianatra, dia asiantsika tantara foana satria ny tantara tena manampy be amin'ny fianarana. Ary hitako anie nareo ka tia tantara e. Ohatran'izany koa rakizy i Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Ao amin'ny Baiboly no mitantara ny tantarany. Ary izy na ankizy kely na olon-dehibe dia mahazo daholo ny zavatra nampianariny. Na gaga manko fa ny mpanoradalàna, ny mpisorona, ireny mantsy ny nampianatra, ny raby,
dia ohatrany hoe zavatra sarotra be mihitsy ny nampianarina zareo dia tsy azon'ny olona raha tsy efa manam-pahaizana be. Fa rehefa Jesosy ny nampianatra hatramin'ny ankizy kely dia mahazo. Fa inona no nahatonga an'izany hozy izy nareo? Tena mpampianatra lehibe Jesosy ary mampiasa tantara izy rehefa mampianatra. Mampiasa sary anohatra izy rehefa mampianatra. Ireny le antsoina hoe fanoharana. Inona hoe? Fanoharana. Mampiasa fanoharana izy ahafahany mampianatra hany ka na ankizy kely ary dia mahay an'le zavatra ampianariny. Tianareo ve ny ampianarin'i Jesosy? Izy ange manao tantara mahafinaritra be mihitsy ao anatin'ny fampianarany Tianareo? Tena mpampianatra lehibe Jesosy mahay mampianatra ny ankizy izy mahay mampianatra ny tanora izy mahay mampianatra ny olon-drehetra izy na dia ny lehibe azany. Dia izay no ianarantsika ao anatin'ny fotoana maromaro. Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Dia ho jerentsika ireo zavatra nampianarin'i Jesosy tamin'ny alalan'ireny tantara ireny. Satria ny ankizy kely tamin'izany fotoana izany nahazo daholo ny zavatra nampianarin'i Jesosy. Dia andeha ianarantsika ihany koa ireny zavatra nampianariny dia ho jerentsika koa ilay tantara izay notantarainy. Izany? Ie. Amin'ity voalohany ity alohany dia fanoharana anankiray nampianarin'i Jesosy mahakasika ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tokoa mantsy rankizy dia zaraina amin'ny olona rehetra. Afafy ohatran'ireny hoe mamafy vary ireny. Zaraina fotsiny ilay izy dia ny olona tsirairay dia mandray. Ianao zao androany zaraiko ny tenin'Andriamanitra dia mandray. Dia arakaraka anao izany ny fandraisana sy ny fanapahan-kevitrao. Mety anao ianao hoe tena tiako izany, tena ilaiko izany. Ve izany ny dikany ary tena mila miova. Mety anao ohatran'izany ianao. Nefa izao koa mety anao hoe izany koa ve? Inona izao ny idirako amin'izany? Inona izao ny raisiko amin'izany? Dia miankina aminao izany le izy. Dia ohatran'izay le fanoharana nataon'i Jesosy. Resaka momba ny fandraisan'ny olona tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fontsika dia tahaka ny karazana tany. Dia arakarak'izay ny fahavokaran'ilay teny sy ny fiasan'ilay teny ao anatintsika hoe manova ve? Nanatsara ve? Sa tsisy vokany? Andenga eo arahantsika ny fampianaran'ilay mpampianatra lehibe izay voalaza ao amin'ny Lioka 4 dia ny 1:1 ka hatramin'ny 7 no arahantsika. Donc arahany Ary nampianatra teo amoron-dranomasina indray Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy, dia niditra teo an-tsambo kely izy ka nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe mihaino indro ny voaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy dia sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy, dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka amin'ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanampaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy, dia tsy namoy izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary raha naniry sy namoa dia vokatra fa namoa. Ary ireto no ilay teo amoron-dalana, dia izay hamafazana ny teny. Fa rehefa nandray izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka nanaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa
Ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izy mandreny teny ka malaky andray izany amin'ny hafaliana. Koa rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na fanenjehana alohan'ny teny dia tafitohana miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo ilay nandreny teny fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitakin'ny harena ary ny filanan'ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara dia izay mandreny teny ka mandray azy dia mamoa, ny sasany avy 30 eny ary ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 100 eny. Azonao ve mifandeha an'ilay tantara? Tantara izay Jesosy mihitsy angeny tantaranazy, ilay mpampianatra lehibe, ireny ilay antsointsika hoe fanoharana. Sary anohatra no nanambaran'i Jesosy ny hoe ny tenin'Andriamanitra dia hafahafa tahaka ny voa. Nandeha ny mpamafy, tena mafy, fa ny fontsika tsirairay avy dia manahoana? Tany tsara ve? Tany marivo izay misy vato ve? Sa tany fentsilo? Sa lalambe? Samy mandray isika tsirairay avy rakizy. Fa raha ohatra ka tena tianao ny hafatra nomen'i Jesosy sy izay zaraina ka navelanao hanova ny tenanao izany, dia tany tsara ny fonao. Ka izay teny namenanao dia manjary mamoa be, lasa mitondra toetra tsara ho anao, nanovanao lasa tsy niteniteny ratsy intsony, lasa makatoa, lasa malala fomba. Tamin'ny alalan'inona daholo nanovanao? Tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia tany tsara izany ny fonao. Mino fa amin'ny fotoana rehetra izay rahantsika, ny teny izay men'Andriamanitra dia ho tany tsara ny fonao ka handray tsara. Sao amin'ny mampampianatra lehibe an'i Jesosy dia misy hafatra nameny ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha nge vakiantsika ny Salamo. Salamo 2:30. Salamo 2:30 andininy 9. Salamo 2:30 andininy 9. Zao no lazainy: hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao Izy io miteny io, Jehova. Averiko indray mandeha: hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao Hampianatra antsika anie Jehova ary hanolo-tsaina antsika izy dia hanoro antsika izay tokony ataontsika. Izy no mpampianatra antsika dia raisoary izany mpampianatra lehibe izay mizara ny tsara indrindra ho antsika izay. Hoentintsika mbavaka ilay izy. Andao ary akombona indray ny tanana dia akipy ny maso fa hivavaka tsika. Andriamanitro, misaotra anao izahay fa nomenao anay Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Nampianatra anay tantara isan-karazany izy. Nanambara anay ny momba ny fiainana mandrakizay sy ireo zavatra be dia be tiany hohainay izy amin'ny alalan'ny fanoharana, ny tantara, ny sary anohatra. Mpampianatra tena tianay ianao Jesosy dia ampianaro mandrakariva izahay zanakao. Ampio izahay mba ho tany tsara ny fonay ka hamokatra be aty anatinay izany teninao izany, hanova ny fiainanay ka ho zaza indry mendrika handova ny fiainana mandrakizay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay mivavaka. Amen. Fena falinga ni fuku, afaka
izy rehetra tonga eto amin'ny petit chef. Ny ataontsika androany dia salade na afangaro legioma maro loko. Ny ampiasaintsika amin'izany dia izay legioma rehetra anananareo fa ny antsika eto izao dia voatabia, karaoty. Le voatabia aloha tsy masaka, le karaoty efa masaka, dia mila ovy masaka koa tsika, dia mila zavatra maitso. Fa ny zava-maitso nenay eto izao dia salade, dia afaka ampiana œuf dur koa le izy. Mila koa tsika vinaigrette, izay fanaovanareo vinaigrette nareo mety daholo. Anomboka izany tsika, voalohany indrindra dia tapahantsika ny karaoty. Raha kizy tokony tadidinareo tsara fa tony legioma rehetra tony dia Andriamanitra no nanome antsika ireo. Sady mahasalama ireo Tena tsara koa zao raha kizy miaraka manao amin'ny dada sy neny na zoky, zandry mety daholo. Vita izany dia ataontsika indray ny voatabia. Ny voatabia aloha alaina ny ao anatin'ilay voany kely ireny. Indray zay rakizy efa voarotantsika tao anatin'ilay saladiantsika daholo ny voatabiantsika rehetra. Izao indray zao dia aniovy. Vita indray ny ovintsika rakizy. Izao indray zao dia tetehantsika ny salade. Fitetehantsika an'ilay salade indray ataontsika to dia raha kelikely izy dia to dia raisina anankiray dia tsy atao madinika loatra, tsy atao ngeda loatra koa. Ilay salade aloha tsy masaka. Dia ataontsika indray zao ny œuf dur. Vita daholo izay fitetehana legioma-tsika rehetra. Ny ataontsika indray zao dia anao vinaigrette tsika. Izay vinaigrette ataonareo any fa ny vinaigrette atsika izao ataontsika vinaigrette tongolo dia ampitsika citron, jus-na citron dia menaka. Arotantsika izao aloha ny tongolo dia reveo ny jus de citron iny dia ampitsika menaka. Kely fa ilay legioma atsika teo dia efa nampiana sira tamin'ny fandrahoana. Dia vita. Jerena rakizy fa tena maro loko be ilay izy ilay legioma namen'Andriamanitra atsika ho tsara ho amin'ny fahasalamana. Les enfants, est-ce que vous saviez que Jésus vous aime? Mais oui, il vous aime tous. Chantez-le avec moi. Jésus aime tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus aime tous les enfants de la terre. Il prend soin aussi de vous. Jésus prend soin des enfants, tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus prend soin des enfants de la terre. Oh, oh, oh. Mais il nous a sauvés aussi. Chantez-le avec moi. On y va? Tu viens? On va le chanter ensemble. Jésus nous a sauvés. Jésus a sauvé les enfants, tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus a sauvé les enfants de la terre. Jésus a
sauvé les enfants de la terre. Jésus a sauvé les enfants de la terre. Oh, oh, oh. C'est toi, c'est toi. Et toi là-bas. Oh, regarde là-bas. Oh, c'est moi aussi. Oh, oh, oh. Merci Jésus. Oh, comme tu nous aimes. Tonga sandraitsika rakizy ao anatin'ity fandaharana samamiana ity a loha hevitra vaovao indray no jerevantsika amin'ity androany ity dia nampitondrana ny lohateny hoe fahaiza-miaina any am-pianarana ko satria moa tsika izany a efa samy mianatra daholo a efa tapitra ny vakansa dia mianatra daholo indray ny ankizy kely rehetrarehetra dia miompana amin'izay indrindra ny fahaiza-miaina izay hojerentsika amin'ity androany ity. Voalohany ary voalohany indrindra fahaiza-miaina tokony hananantsika any am-pianarana dia tokony manaja ireo mpiandraikitra rehetra any am-pianarana isika ny responsable rehetra izany any am-pianarana dia tokony hajaintsika daholo indrindra fa ireny dia olon-dehibe dia tsika tokony manaja olon-dehibe dia faharoa indray tsika dia tokony manaja fotoana hoe tiany lera tokony hidirana dia amin'iny tsika efa tonga any am-pianarana izany rehetrarehetra izany dia mba hisiany filaminana any am-pianarana. Ny fahatelo indray jerevantsika dia isika rakizy dia tokony tsy miady any am-pianarana ireny fahadina mihitsiny manao andreny any am-pianarana. Dia fahaefatra indray mila mihaino tsara amin'ny maîtresse sy ny mpampianatra rehetra izay any am-pianarana isika amin'izay koa tsika mahay be ihany fa tsy vitany hoe mahay miaina fotsiny fa tonga dia mahay be mihitsiny ny ankizy kely rehetrarehetra. Dia rehefa miresaka any am-pianarana ihany koa tsika dia ny fahalalam-pomba indrindra efa nampianarana antsika teto ihany hoe mahay misaotra, mahay miarahaba olona, mahay ohatran'ny hoe miangavy rehefa miteny fa tsy tonga dia hoe mibaikobaiko be reny rehetrarehetra reny dia afaka ataontsika any am-pianarana ihany koa tena tokony ataontsika moa izany fa tsy hoe afaka atao fotsiny. Dia izay indray rakizy ny fahaiza-miainantsika androany dia ny rarina mba ho tadidintsika daholo ireny rehetrarehetra ireny dia mba ho ampiarintsika rehefa tonga any am-pianarana isika. Nafinaritra ve ny fiarahantsika rakizy? Eny ary misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izany. Mino izahay fa mbola ho avy indray ianao amin'ny fotoana manaraka hiaraka eto isika hianatra zavatra be da be ary mbola hianatra amin'ilay mpampianatra lehibe izany eo. Hiaraka amin'ireo namantsika ireo koa tsika mahafinaritra koa nge zareo reo misaotra n'izy ireo mandrakarivintsika noho ny amin'ny fiarahana izay nataony niaraka tamintsika. Dia mandra-piona indray ary rakizy indray tsara daholo velomo. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation.
je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a l'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Life is not all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light.
to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. faly tafahoana sy tafaraka aminao mpanaraka ny fandarana indray zahay a, ary maniry indrindra ny andraisanao hery hitombonao fahalalana ary atonganao ahita fifaliana mpanarana ny fandarantsika. Mbola miaraka amin'ny pasteur André Paratina faneratra antsika izay tonga sondray tao anatin'ny fandarana hanoy ny dinidinika mikasika ny fanazavana ny vavaka nampianaran'ny tompo amin'ny matotoko fahaenina. Miarabanao, tonga soa pasteur. Faly miarabanao indray namanadinao ary miraso antsika rehetra ko satria efa mamaraparana ny fiarahamondinika ny vavaka nampianaran'ny tompontsika isoratsika Andriamanitra nanome atsika tombontsoa nandritra izay fotoana lavalava izay nandiny atsika mahakasika ny vavaka io. Eny ary sady manantitra ny fiarabananao mpanaraka ny fandarana rahasoa ihany koa andreo teknisianina izay mifanometanana sy tsy Mikael Soroka mampita ny sary sy ny feo aty atokantranonao. Nijanona sika tao anatin'ny famaraparanana n'ilay matotoko fahaenina mikasika ny vavaka nampianaran'ny tompo dia tonga eo amin'ilay hoe anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manakizay. Matotoko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Ndao aloha anaovana jery todika kely ny fiarahana farany pasteur dia irosa avy hatrany amin'ny famelabelarana sika. Enary tsara mihitsy zany no somary iverena
tsika kely ny amin'ny tany amin'ny fandarana teo aloha zany araka nyvolaza teo hoe mamarana n'le vavaka zany tsika de le hoe anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Tsireo tsara fa raha manaraka tsara le vavaka nampianaran'i Jesosy isika de natombony tam'le hoe rainay zay any an-danitra. Fa rehefa mamaraparana azy izy dia milaza indray izy hoe anao anazy ny fanjakana ny hery ary ny voninahitra. Zany hoe mametraka an'Andriamanitra Andriamanitra tompony zavatra rehetra azy ny amarana an'le vavaka. Raha ohatra ka hoe manomboka am'le hoe rainay zay ny an-danitra zany hoe mampiseho fifandraisana ety amin'ny olombelona amin'ny ray azy ary amin'ny zanaka atsika dia faranana am'le hoe anao ny fanjakana sy ny herany voninahitra, azy ny fanjakana, azy ny hery, azy ny voninahitra mandrakizay. Zany hoe tena mametraka an'Andriamanitra amin'ny mahandriamanitra azy ny amaranana an'le vavaka. Zava-dehibe zany zay namanadinao tena tokony ho tsapatsika mihitsy zany zay rehefa manao n'io vavaka io tsika hoe rehefa mamarana n'io vavaka io zany de tokony ho tsapatsika zay hoe mametraka sy manaiky an'Andriamanitra ho tompony zavatra rehetra sy le Andriamanitra mahery zay tompony fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra. Le faraparanteo zany de hoe anao ny fanjakana zay ny teny atsika tam'le faraparanteo de somary andao ventsika kely ary izy misy tokony andiny vitsivitsy zay ovakitsika zay manazava mahakasika an'izay hoe azy ny fanjakana zay an'Andriamanitra ny fanjakana. Amin'ny Daniela toko faharoa andininy faha 1 no vakitsika voalohany. Daniela toko faharoa ny andininy faha 1. Ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazavasaina. Tsireo tsara. Izy Andriamanitra zany no manaisotra mpanjaka sy manangana mametraka mpanjaka ary izy ihany koa izy no manome fahendrena zay. Tena manamafy tsara mihitsy an'le vavaka nampianaran'ny tompo zany izy hoe anao ny fanjakana, azy ny fanjakana, avy aminy zany ny fanjakana eto an-tany satria izy no mametraka sy manaisotra sy manangana mpanjaka. Ary ao amin'ny Daniela mantsy zany no vakitsika teo zany hoe boky milaza faminaniana ihany koa zany no bokin'ny Daniela dia nisy faminaniana zay voalaza amin'le bokin'ny Daniela amin'ny Daniela toko faharoa mihitsy faminaniana ny amin'ny fanjakana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fanjakana eto amin'izao tontolo zao zay nasion'lay sarivongana vita amin'ny metaly samihafa zay le izy. Misy fifambimbiasa ampahefana. Fifambidimbiasana fanjakana sy fahefana eto amin'ny zao tontolo zao mihitsy no asehon'io sary olona io. De zao nefa ny fandehan'le izy rehefa nampahafantarina ny mpanjakany Babilôna Nebokadnezara tamin'izany fotoana zany ny hevitrilay faminaniana hoe ny fanjakana eto amin'izao tontolo zao dia isy fifambidimbiasana ina zavatra niseho tsy neken'le izy tsy resy lahatra ny amin'izany izy tsy nanaiky zany Nebokadnezara fa Andriamanitra no araka an'le teny teo manangana mpanjaka sy manaisotra mpanjaka tsy nekeny. Dina zavatra natao nanao sary olona izy mitovy am'le fahitana zany fa nataony volamena hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny faladiany. Zany hoe fanjakana tokana maharitra mandrakizay eto amin'izao tontolo zao zay ny hevitrilay sary olona volamena. Fanjakana tokana maharitra mandrakizay tsy araka amin'ny Baiboly zay. Ary zay ihany koa io vavaka io hoe anao ny fanjakana, an'Andriamanitra ny fanjakana fa tsy an'olombelona ny fanjakana. Ary Andriamanitra
amin'ny andininy efatra amby efapolo amin'le Daniela toko faharoa ndao vakitsika ne Daniela toko faharoa ny andininy fa efatra amby efapolo zao ny vaky ny teny ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo andriamanitra ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay ary zany fanjakana zany tsy avela ho an'olo-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay mazava zay le hoe Andriamanitra no manaisitra mpanjaka sy mametraka sy manangana mpanjaka tena mazava tsara amin'izany andro izy amin'ny andron'ny amin'ireo mpanjaka ireo le fanjakana eto an-tany zany amin'ny andron'ny fanjakana eto an-tany zay mifandimbinimby Andriamanitra ny lanitra izy dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay Andriamanitra ihany zany no manana fanjakana mandrakizay ina nefa le tadiavin'ny Nebokadnezara natao fanjakana maharitra mandrakizay tokana zay sady tokana zany hoe raha ny tena marina teaka ny fahefan'Andriamanitra izy ary teanjaka tahaka an'Andriamanitra na ihany koa te hipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra satria Andriamanitra ne manjaka tompon'ny fanjakana Andriamanitra tompon'ny fanjakana mandrakizay dia izy te hipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra dia te hanjaka mandrakizay ihany koa izy eto amin'izao tontolo izao tsy ara-baiboly mihitsy tsy neken'Andriamanitra dia ina zavatra voalaza amin'le fanjakana eto amin'ity tany ity dia mazava be voalazana eo ary izany fanjakana izany izy dia tsy avela ho an'olo-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo lay fanjakana eto an-tany zany dia ho torotoroiny sy ho levoniny fa izy kosa toetra io zany ny namana dimy hoe dia tena mazava tsara tokony ho fantatsika zany hoe ny fanjakana eto amin'ity tany ity tompoko dia ho rava mandalo daholo tena mandalo na dia miezaka tahaka n'ina aza ny olombelona ezaka ny hanjaka mandrakizay eto amin'ity tany ity ny baiboly io dia efa milaza fa ho levon'Andriamanitra ny fanjakana rehetra eto amin'ity tany ity dia hanangana fanjakana izy ozy izy hanorina fanjakana izy zay tsy ho rava mandrakizay dia io namana dinao no amafisin'i Jesosy any amin'ny Mattio toko fahavalambin'ny folo andininy fa eny amin'ny telopolo ndao vakitsika amin'izay le Mattio toko fahavalambin'ny folo andininy fa enina amin'ny telopolo Jaona azafady indrindra Jaona toko fahaenina folo ny andininy fa Jaona toko fahavalambin'ny folo andininy fa enina amin'ny telopolo azafady toko zao ny vaky ny teny Jaona toko fahavalambin'ny folo ka ny andininy fa enina amin'ny telopolo Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra amin'ny jiosy aho nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako eto an'izao Jesosy dia manamafy an'le voalazany amin'ny Daniela toko faharoa dia ozy izy Jesosy ny fanjakako ozy izy tsy avy amin'izao tontolo izao azony namana dinova izy tsy avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako Jesosy tsy eto amin'ity tany ity zany ny fanjakany Jesosy zay ny tianao zay tsy eto amin'ity tany ity ny fanjakana zay manamafy an'le any amin'le Daniela hoe ary amin'izany andro zany amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitra ny lanitra dia hanorina fanjakana mandrakizay ary ireo fanjakana rehetra ireo izy dia ho levoniny dia ozy Jesosy ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao dia amafisiny any amin'ny Filipiana indray io amafisiny Paoly ho atsika kristianina zany zay manaiky an'Andriamanitra mivavaka amin'le Andriamanitra miantso an'Andriamanitra hoe raha inay zay ny an-danitra ka manaiky fa an'Andriamanitra ny fanjakana mandrakizay dia ozy izy Paoly amin'ny Filipiana toko fahatelo andininy faharoapolo Filipiana toko fahatelo ny andininy faharoapolo zao ny vaky ny teny fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo zay jereo tsara ary rehefa mivavaka zany tsika hoe raha inay zay ny an-danitra anao ny fanjakana dia
tokony teny tahaka ny Paoly ianao hoe fanjakatsika any an-danitra. Fanjakatsika dia any an-danitra. Manaiky zany ianao fa ny fanjakatsika tsy eto amin'izao tontolo izao, tsy avy amin'izao tontolo izao, fa any an-danitra. Ary ianao ihany koa zany amin'izay fotoan'izay dia miomana ho amin'izany fanjakana, hiditra amin'izany fanjakana zay ahorion'Andriamanitra. Izay moa zany namana dinao le hitanao le any amin'ny voalohany le vavaka hoe rainay zay ny an-danitra ho amasinane ny anaranao ho tonga ne ny fanjakanao. Zay le izy ho tonga ne le fanjakanao. Le andrasantsika io zany. Le andrasantsika. Le any an-danitra, fanjakan'Andriamanitra le any an-danitra zay andrasantsika. Ary rehefa aty amin'ny faraparany amin'izay zany dia miverina indray le izy. Tany amin'ny voalohany izy dia hoe ho tonga ne ny fanjakanao, fa aty amin'ny farany indray dia hoe anao ny fanjakana. Anao le fanjakana. Zany hoe ianao zany manaiky fa an'Andriamanitra ny fanjakana na eto an-tany na ny an-danitra anazy. Izy no mifeny fanjakana rehetra na ny an-danitra na eto an-tany. Ary zavatra tokony maharisy lahatra tsika tsirairay avy zany indrindra tsika kristiana moa zany izay mamaky ny ten'Andriamanitra ary mivavaka sy miantso hoe rainay zay ny an-danitra, ilay raintsika zay tompon'ny fanjakana rehetra, tompon'ny fanjakana rehetra. Ina avy? Fantania kely hoe ahoana ary ny iainana an'izany hoe manaiky an'Andriamanitra ho tompon'ny fanjakana izany sy maniry an'izany hoe ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ahoana ny fomba iainana sy veloman'ny mpino an'izany eo amin'ny andavanandrony? Ay, le Daniela toko faharoa ny 2:20 dia manamafy tsara zany ary efa mamaly an'izay fantaninao zay sady le izy dia ozy izy le izy afely vakina le izy ao amin'ny 2:20 Daniela toko faharoa dia ozy izy hoe ary izy Andriamanitra zany no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Zay aloha izy mandahatra ny andro sy ny fotoana. Andriamanitra zany malala ny andro sy ny fotoana sy mandahatra hoe eto dia hatreto. Resaka fanjakana io hita teo amin'le metaliny satria voafaritra mihitsy hoe ity fanjakana ity dia hatreto izy, mifarana eto izy. Dia avy eo misy fanjakana iray mandimby mifarana hatreto io. Zay io hoe Andriamanitra mandahatra ny andro sy ny fotoana. Dia tokony ho tsapatsika zany tsika kristiana mamalalay fantaninao zany hoe ahoana ny ainana zany dia tokony ho tsapatsika ary zany hoe Andriamanitra ne mandahatra ny andro sy ny fotoana ny amin'ny fanjakana misy eto ambonin'ny tany. Izy malala hoe hatreto tapitra ty fanjakana ty. Dia ohatraohatran'izay. Dia raha eketsika zany zay, raha manaiky an'Andriamanitra sika fa izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana dia tokony asehontsika zany zay fa tsy tsika no hiady. Hiady Andriamanitra aloha mbola anjaka ihany, mbola hitoy ihany ty fanjakana ty na namanadinao toa somary miditra kely aho zany amin'izay fa Andriamanitra no mandahatra ny andro sy ny fotoana ny amin'ny fanjakana zay misy eto amin'izao tontolo izao. Dia toizany le izy, toizako le 2:20 dia ozy izy ahoana ny fampiarana fisehon'le hoe Andriamanitra mandahatra ny andro sy ny fotoana. Dia izao no fisehony. Izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Zara. Izy mandahatra ny andro sy ny fotoana dia ho fanatanterahany an'izay dia izy no manaisitra le mpanjaka hoe miala ianao ary izy no manangana mpanjaka. Zay nasehony nampahafantaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'le fahitanany zany. Fahitanan'ilay sary olona izay mampiseho fanjakana mifandimby teto amin'izao tontolo izao. Iny zany no maneho an'izay. Dia Andriamanitra mandahatra ny fotoana dia izy no manangana dia izy no manaisitra.
mpanjaka zany dia maky eo amin'ny hebreo tsika ary inarany tokony ho fampiaratsika an'izay eo amin'ny fiainatsika hebreo toko 7:10 ny andiny fa 7:10 hebreo toko 7:10 ny andiny fa 7:10 zao ny vakanteny manekeny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fananareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahina mba hanaovan'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy azo anareo izany sao to io zany le fampiarana azy namanadinao raha meketsika fa Andriamanitra no mandahatra ny andro sy ny fotoana ny amin'ny fanjakana misy eto amin'izao tontolo zao dia io no fomba fampiaratsika anazy maneke ny mpitondra anareo izy izy ka manoava azy ny antony dia ozy izy miambina ny fanainareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoahana zay zany io ianao zany aza mieritreritra zavatra betsaka fa zay mpitantana eo am'le zay mpitondra ao am'le fanjakana dia olona mbola ampamoahana Andriamanitra io fa ny anjarantsika zany dia hoe manekeny mpitondra anareo ka manoava azy satria Andriamanitra no mandahatra ny andro sy ny fotoana ary Andriamanitra no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka mazava mihitsy ny pasteur ao amin'ilay Deutéronomie toko 9 ary fanina be ihany koa ny tsiraray avy zany indrindra eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra le hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako arena ndraindray latsaka mireare zany ny olombelona rehefa mahazo fitahiana sy ohatrany mandeha zay ny fiainana ohatrany hoe netiny natao ny tanana sy ny saina sy ny ezaka natao no nandrafitana an'izany rehetra zany inona ny tiany eo andininy io tena anitsinantsika mifandraiky amin'le hoe anao ny fanjakana mifampitohy zany izy ireo zay reo tsara fa tonga dia mifampitohy le hoe anao fanjakana sy ny hery eo tsara anao fanjakana sy ny hery satria namanadinao zany zavatra miseho koa zany dia zao hoe mihevitra zany ny olombelona fa izy ny tompony hery pouvoir moa zany tenatsika hoe pouvoir na puissance ozy izy tena manana hery ny olombelo zany na fanjakana io hoe manana hery aza diny ho vavaka io an'Andriamanitra ny fanjakana sy ny hery aza ny koa ny hery izy zany manana ny fahefana anazy le hery na le pouvoir na puissance anazy an'Andriamanitra fa tsy atsika olombelona dia ndaova kitsika le Deutéronomie toko 9 ary Deutéronomie toko 9 ny andininy fa 7:10 sy 9:10 Deutéronomie toko 9 ny andininy fa 7:10 sy 9:10 zao ny vakany teny Deutéronomie toko 9 andininy fa 7:10 sy 9:10 ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako zao arena izao fa tsarovy ao Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery ahavory arena mba ahoro ny fanekeny zay nianianany tamin'ny razanao takan'izao amin'ny anio izao mazava be ny baiboly andrao ianao izy izy hanao anakapo hietrehitra zany na hevitra hoe ny tanako sy ny heriko no nahavoriako zao arena izao zay le mila mitandrina tsara ary zay mahatonga le vavaka hoe an'Andriamanitra ny fanjakana sy ny hery anazy tafalatsaka tamin'ny fandrika io mihitsy ny Nebukadnezara ny hevitra mihitsy izy hoe ny tanjany sy ny heriny no nanjakany fa eto dia mametraka tsara ny ten'Andriamanitra andrao ianao izy mampitandrina zany andrao ianao hanao anakapo hoe ny tanjako sy ny hery ny tanako no nahavoriako arena eto ary izy dia miditra amin'ny resaka harena fa tsy fanjakana ihany fa harena zany tsy haiko vola harena amin'ny endry maro samihafa indraindray tafalatsaka amin'io koa ny na kristiana aza mihevitra fa ny herinao sy ny herin'ny tananao sy ny tanjakao sy ny fahaizanao no natonga anao nanan-karena zay io tonga dia mahitsy be amty no natonga anao lasa tafita ohatra na nanan-karena
fa ndrao ianao zy izy mampitandrina baiboly ndrao ianao anakapo tandremo zy izy de toy zany amin'ny andiny fahavalambin'ny folo am'izay inona ny tena zava-misy sy ny zavatra marina fa tsarovy tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery avory inona izy arena aika natonga anao nanan-karena io Andriamanitra nanome anao hery izy mazava hoe ny baiboly Andriamanitra nanome anao hery avory arena izy nanome anao de izay ne mahatonga le vavaka hoe anao ny fanjakana sy ny hery anao ny fanjakana sy ny hery fa idirao kely raisokely namanadinao le teny hoe tsarovy Jehovah Andriamanitra ao tsarovy ao anareo fampiarana zay ndray andao raisitsika ary raha manaiky zany ianao fa Andriamanitra no manome anao hery nanome anao hery avory arena nanome anao hery mba natafitanao sy ohatran'izay de miteny izy hoe tsarovy Jehovah amin'ny fomba ahoana ny ino motsy atsarovana an'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana zay le pratika satria eo koa zany mila fantarina tsara satria indraindray tsy fantatra hoe inona tokony atao amin'izany hoe tsarovy Jehovah fa izy ohatra hoe nisy olona anankiray nomen'Andriamanitra hery izy de le lasa nanan-karena de ozy izy ny baiboly tsarovy Jehovah amin'ny fomba ahoana ndao ary mba maky ny baiboly tsika ao baiboly any misy anazy salamo no vakitsika salamo 570 ny andininy 220 ka hatramin'ny 410 salamo 410 andininy 410 hatramin'ny 410 inona no avaliko an' Jehovah no ny soa rehetra nataony tamiko andray ny kapoky ny famonjena ka hiantso ny anaran'i Jehovah anefa nyvoadiko amin'i Jehovah aho eny eo anatrehan'ny olony rehetra zay koa de mazava be ny teny Davida zany zao ny voalaza eto ny tenan'io teny io satria Davida tena tanteraka mihitsy hoe Andriamanitra nanome azy hery ka navory arena izy lasa mpanjaka izy anisan'ny olona natanjaka ny puissant moa zany ny filazana azy puissant teto am'izao tolo zao Davida nanana fanjakana matanjaka Andriamanitra no nanome azy hery araka ny volazany Deutéronomie de ozy izy Davida inona ary no avaliko an' Jehovah zay mamala le hoe tsarovy Jehovah ozy izy tsarovy Jehovah de ozy izy Davida inona ary no avaliko an' Jehovah no ny soa rehetra zay nataony tamiko de ahoana ozy izy Davida andray ny kapoky ny famonjena aho ka hiantso ny anaran'i Jehovah de amin'ny 410 inona no ataoko ozy izy Davida anefa ny voatoko am' Jehovah aho eo anatrehan'ny olona rehetra anefa ny voatoko am' Jehovah eo anatrehan'ny olona rehetra zay zany le atao hoe tsarovy Jehovah Andriamanitra ao zay nanome anao hery avory arena amin'ny fomba ahoana ahifao ny voatinao eo anatrehan'ny olona rehetra misy ohatra amina fanefamboady ve eo amin'ny baiboly azo alaitahaka ohatran'io fanambaran'ny Davida io misy ohatra mahafinaritra ny baiboly fa misy olona anankiray zay nanome ohatra ny am'izay mihitsy nahazo fitahiana tamin'i Jehovah izy nomen'Andriamanitra hery izy mba ho tafita dia tahaka ny Davida anefa ny voatoko am' Jehovah ozy izy de nanao voato koa io olona io de ndao jerevantsika ny zavatra nataony de io ny ohatra ao amin'ny Genesis 7:20 milaza azy Genesis 7:20 ny andininy 20 ka hatramin'ny 2:20 Genesis 7:20 ny andininy 20 hatramin'ny 2:20 zao no vakany teny dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro am'izao lalana alehako zao ary anome mofo hoaniko sy lamba hitafiko ka ho tafaverana soamantsara ny amin'ny tranony raiko de Jehovah no ho Andriamanitra ary ty vato zay naoriko tsangamato ity no tranon'Andriamanitra ary zay rehetra omenao de omeko anao tokoa ny ampafolony zay mazava be le ten'Andriamanitra nivoady Jakoba
nanao voady izy zany de osisy davida hoe inona valiko an' Jehovah no ny soa rehetra zay nataony tamiko. De Jakoba eto nanao voady hoe raha omba tokoa Jehovah ka hiaro ahy izy ka hanome ahy hanina mofo hoaniko sy fitafiana izy ka ho tafaverina sy sisa dia zao no ataoko. Zay mahatonga Davida hoe anefa ny voadiko am' Jehovah natrian'ny olona aho izy no ny soa rehetra zay nataony tamiko. De inona voady nataony Jakoba no amin'ny 2:20 de ozy izy tapany farany ary izay rehetra omenao nomen'Andriamanitra azy zany izay rehetra no omenao aho izy Jakoba de omeko anao tokoa ny ampafolony. Zay ne le voalaza Deutéronome 7 hoe tsarovy Jehovah fa izy nanome anao hery avory arena. Tsarovy izy rehefa nomeny hery anao rehefa nomeny harena anao de tsarovy Jehovah. De ny fomba hatsarovana an' Jehovah tia nataony Jakoba ity izay rehetra nomenao aho izy Jakoba de omeko anao tokoa ny ampafolony. Mampalahelo namanadinao fa betsaka ny tsy mahafantatra an'izany ary betsaka ny tsy manao an'izany. Tonga de mahitsy be amin'ny teny betsaka no manadino an'Andriamanitra. Adino tonga de ohatrany tsy misy Andriamanitra. Tafita izy nazo fitahina izy nazo arena izy de adin'Andriamanitra. Mety tsy fanahininy io fa aloha tsy fahalalana an'le hoe fahatsiarovana zay. Mety tsy fahafantarana hoe inona no tokony atao no ny soa rehetra zay nataon'Andriamanitra. Inona no tokony atao raha tena manaiky ianao fa Andriamanitra nanome anao hery na avory an'le arena na azahoanao an'le arena. Inona no tokony ataonao mety tsy fahafantarana. Fa ito zany zao de milaza ny ten'Andriamanitra hoe izay rehetra nomen'Andriamanitra anao dia mba ahatsiarovanao an'Andriamanitra de omena an'Andriamanitra avenana amin'Andriamanitra ny ampafolony. Zay zany le izy. De jereo zany le vavaka de ozy izy le vavaka hoe rainay zay ny an-danitra anao ny fanjakana sy ny hery anao ny hery ka raha manaiky ianao fa an'Andriamanitra ny hery ary raha manaiky ianao fa Andriamanitra ny manomenao hery ny fomba anehoanao an'izay de ny famerenanao ny ampafolony amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay hitahinan'Andriamanitra hitahinanao. Zay le izy. Tena zava-dehibe zay lohahevitra androan'izay nafahana natao hoe nanitsy mihitsy ny fomba fijerentsika sy ny nanaisitrandreo karazana avonavona mamitsaka ny anatin'ny fo any. Sy fiheverantena. Fiheverantena sy tsy fankasitrahana. Ino moa ny misy teny amin'ny teny frantsay moa zany tena somary mahitsy be ny amin'le hoe tsy fankasitrahana tsy misaotra. Tsy haiko hoe insolent ve tsy haiko fa tena toetra ratsy mihitsy zany le hoe tsy mankasitraka sy tsy misaotra. Manadino na eo amin'ny samy fifandraisany samy olona aza ifanomezantsiny mihitsy zany hoe tsy mahatsaro ny soa natao zany. Make moa fa le Andriamanitra zay nanome ny ilaina rehetra ohatran'izao fahatsapany Jakoba zao hoe kaina ny fahafahany mody any amin'ny tranony ary mbola fanomezana avy amin'Andriamanitra ihany koa. Ten'Andriamanitra moa milaza hoe ny toetran'ny olona any aparany any amin'ny Timoty 2:7 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe tsy misaotra ane. Ny olona zany amin'ny andro farany dia tia tena aloha voalohany indrindra tia tena tia vola mpandoka tena sy soatran'izay mpiavonavona miteny ratsy tsy manoro esireny tsy misaotra. Voalaza mihitsy namanadinao am'le baiboly toetran'ny olona amin'ny andro farany tsy misaotra. De le tsy misaotra tiano tenena io na tena marina tsy le hoe tsy malala fomba le hoe nomena zavatra ianao de hoe tsy misaotra tsy hoe zay ihany fa le tsy misaotra tenen'io le nazavaintsika teo. Zay tsy manaiky an'Andriamanitra ho tompony zavatra rehetra ary tsy manaiky hoe avy amin'Andriamanitra ne
ny zavatra rehetra andriamanitra ny mananome azy ny zavatra rehetra dia tsy manatanteraka n'le teny davida sy zavatra nataony Jakôba. eny ary makasitraka fa dia mazava ny tiana mombara am'ilay hoe anao ny hery raha inaizany an-danitro anao ny hery fahamarinana lehibe zay niloko fa nitondra fahalalana sy nitondra hery ho antsika ary manavao tanteraka mihitsy ny fomba fijerintsika n'lay fifandraisana amin'andriamanitra. Mahafinaritra le sary anankiroa nasehon'ny pasteur teo ary amin'ny tapany voalohany maneho fifandraisana ety de eto hoe rainay ary aty amin'ny tapany farany mametraka an'andriamanitra amin'ny laharana mahandriamanitra azy anao ny voninahitra anao ny hery anao ny fanjakana zay toetsaina tokony ivelomantsika ihany koa. Ndao ary hoentina mivavaka indray zay lesona sarobidy ndraisitsika tato anatin'ny fandarina zay pasteur. Mivavakatsika ary rainay zay ny an-danitro fantatray fa ianao le andriamanitry ny lanitra ianao no manjaka any an-danitra sy ety an-tany ary ianao ny tompony zavatra rehetra voalazany teninao zany. Anao zao rehetra zao eny na ny mponina rehetra eto an-tany aza dia anao ihany koa ary anao ny hery avy aminao ny zavatra rehetra ary ianao no manome hery ho anay mba azahoanay miasa ary ianao ihany koa no manome fitahiana ho anay tsirairay avy. Ataovy aty anatinay ny toetra manaiky anao voalohany indrindra ho tompony zavatra rehetra, manaiky anao mpanjaka ary atao aty anatinay ihany koa ny toetra mahay misaotra sy mankasitraka anao ary tsy manadiona anao ny amin'ny fitahiana rehetra zay omenao anay tsirairay avy. Koa ampio zay mba hitoky aminao eo amin'ny fiainanay fa tena resy lahatra izay fa anao tokoa ny hery sy ny fanjakana. Sambatra izay manana anao Andriamanitra dia aoka ho seho eo amin'ny fiainanay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary mankasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany mankasitraka an'ireo namana teknisiana zay tsy nikely soroka nampita ny sary nampita ny feo sy nanatsara amin'izany ho azonao ho raisina tany atokantrano tany. Mankasitraka ny pasteur Andriampalatina fanerahany koa mbola nandraiko fitaovana teo am-pelatan'Andriamanitra nizara zany fahamarinana sarobidy sy manandanja izany. Manao-piresaka manam-pijery ho ao manaraka indray tompoko. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah,
Kinuna mungwa falyanao iza
fantatraiva no fikasana ny fahendrenao vano ianterana fantatraovany lalany lamitra hanaisotrany rariny amikovaiana
Firavana malala sorantsika be dehibe indray Andriamanitra fa noho ny famindram-pony dia mbola indreto zany tsika hanomboka herinandro vaovao indray. Ary zany indrindra no ilantsika azy izy indray mba hitantana ny diantsika mandritry ny herinandro. Ary tiako mba hozaraina aminao ty teny fikasana anankiray izay noko fa efa renao voalaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany. Dia ny andininy faharoa sy fahatelo Jakoba toko voalohany ny andininy faharoa sy fahatelo zao no voalaza hoe ry rahalaiko atao voafifaliana avokoa raha hiara-ny fakam-panahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fihizan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ireo toe-javatra mety tsy dia mahafinaritra loatra, fihizan-toetra, fakam-panahy, fisedidrana, zavatsarotra sy ny sisa, dia izao ny voalazan'ny soratra masina. Ireny rehetrarehetra ireny dia nataon'Andriamanitra mba hitondra ao aminao faharetana. Aza miomana melono hoe zara vao tratran'izany dia kivy azo za tsy manan-kery, tsy reva malala. Zanak'Andriamanitra isika. Azo antoka ny fahatanteran'ilay voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10 ny andininy 17. Korintiana voalohany toko 10 ny andininy 17. Tsy misy fakam-panahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakam-panahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Zay zavatra rehetrarehetra iseho eo aminao, eo ambanin'ny fandaminan'Andriamanitra sy ny fitantanany ny tana maheriny, zakanao io na dia mety ho sarotra aza. Mety tsy dia mahafinaritra loatra, efa manana fandaminana ny amin'ny fiainanao Andriamanitra dia hoe efa asiany lalana hazakanao an'izany. Ka dia izao noho izy tsy ho lavo zany ianao mandritry ny herinandro, hanohana anao ny sandrin'Andriamanitra ary ho fanomezam-boninahitra ny anarany ny fiainanao. Ka dia samy ho tahian'Andriamanitra ny isika, ary raha sitrapon'Andriamanitra ka mbola samy velonaina dia azo sabata manaraka indray amin'ny heriny anio toy izao. Hivavaka isika toa. Andriamanitra rainay, misotranao izahay noho ny teninao. Ianao no mikarakara ny fiainanay, ianao no mandamina ny zavatra rehetra, dia mahatoky zany izahay izao ary faly fa ny zavatra rehetra izay iseho eo amin'ny fiainanay dia ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Ary na inona mety ho zavatsarotra iseho dia nataonao zany mba hitondra toetra tsara, hitondra vokatra tsara, hitondra faharetana eo amin'ny fanarahana ianao. Ka dia ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ny amin'izany, angatahako ianao mba hitahy manokana ny mpiaino nanaraka ny fandaharana rehetra teto, ny amin'ny fandresena izay efa homaninao azy, ninonninona mety ho ady sy zavatsarotra hatrehana mandritra ny fiainany. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.